Amin'izao fanatotoloana izao kosa dia mahazoana ny sehatr'asa izay mifandraika amin'ny lalàna sy ny siansa politika. Matetika nefa dia tsy manana traika efa ilaina amin'izany ireo mpianatra. Napetraky ny ESD ho laharam-pahamena ny fampiofanana mifanojo amin'izay sehatr'asa izay indrindra. Zava-dehibe tokoa ny fanomezana fampiofanana mamaly ny filan'ny tsenan'ny asa ho an'ireo mpianatra nahavita fianarana, indrindra amin'izao ho fanatotoloan'izao. Nahatsikaritra tokoa Andriamatora Andrena Solfranc, filoha mpamorona ny École supérieure de droit et sciences politiques na ESD etsy Mausolée, fa manana olana ireo tanora nahavita fianarana ka hiatrika ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Ny amahazay olan'izay indrindra no himaty-matesan'Andriamatora Andrena Solfranc amin'ny alalan'ny fitoerana fampiofanana zay tantanany. Amafisiko ny mpianatra zany ato aminay zay ao anatin'le hoe système LMD. Ny LMD dia tafiditra ao anatin'le crédit ny stage zay atao amin'ny mpianatra manerana ny orinasa lehibe eto Madagasikara zay miara-miasa aminay, ary nireo mpianatra rehefa mivoaka avy eo zany dia anana traikefa izy hiatrika sady ny tontolon'ny asa. Maro tokoa ireo lalam-pivoahana arak'asa samy tahaka ny fifehezana ny lalàna sy ny sciences politique. Ny asa zay takiny ny tontolo vaovao amin'ny fanatotoloana amin'izao fotoana izao. Mahita ireny tsika hoe nouveau média, mahita ireny hoe community manager, dia hitanareo rehetrarehetra ireny izay mila mahita ohatra hoe fahaizana misahana ny rehetrarehetra ny tontolon'ny internet ohatra izay afaka sahan'ny olona mivoaka ao anatin'ny ESD. Fa indrindrandrindra zany dia efa hitanareo ireny afaka manao ministre, afaka manao président de la république, afaka manao indrindrandrindra rehetrarehetra ohatra hoe député indrindrandrindra ny ohatra zany, fa indrindrandrindra koa ny cadre any amin'ny entreprise privée rehetrarehetra. Efa misy fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-pionando ka ahafahana manampy ireo mpianatra avoaka an'ity sekoly ambony ity, hoy ny fanazavana ny menanay, mba tsy ho sahirana izy ireo rehefa miditra amin'izany tsenan'ny asa zany. Vonona ny araka ireo rehetra nahavita fianarana ihany koa ny sekoly amin'ny fampidirana azy ireo amin'izany sehatry ny asa izany. Izany koa tokola sy tokografy nentiko anakatonana tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Azadiny kosa mivoaka rahampitsy ny gazety Mahery laharana manaraka izay anasana asika rehetra ny tokantrano ny anjifana an'izany. Izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoana anao indray rahampitsy tahaka izao ihany.